miarabantsika tsirairay avy a manaraka ny fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao. Fanahy masina ilay fanahin'ny fahamarinana averiko foana izay isaka ny tory ten'Andriamanitra eto a. Raha vao tsy amin'ny fanahy masina, raha vao tsy fanambarana avy amin'ny fanahy masina dia tsy mitondra fiainana ho antsika izany. Hoy Jesosy mantsy amin'ny Petera hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano nanambaranao an'izany fa ndraiky izay any an-danitra. Ilay nofo aman-drano dia inona? Ny nofo aman-drano dia ilay fahalalan'ny saina, fahalalan'ny olona. Ny nofo aman-drano tamin'izany fotoana lazain'i Jesosy izany dia ilay mpanorandalàna, ny jiosy, ny fariseo, ny sadoseo. Tsy nahalala ny fariseo, tsy nahalala ny jiosy, tsy nahalala ny mpanorandalàna, tsy nahalala izay rehetrarehetra tao anatin'ny fomba-pivavahana hoe Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra velona, tsisy nalala. Fa i Petera tsy fariseo, i Petera tsy sadoseo, i Petera tsy mpanorandalàna, i Petera tsy mpiandraikitra tao amin'ny tempoly. Petera inona? Petera mpanjono. Fa rehefa nanontaniany Petera, ataon'olona iza moa aho? Dia ozy Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Taizra ny olona. Fa voaka amin'ny faculté taiza ianao? Faculté de théologie taiza? Sa mivoaka école biblika taiza? Sa mivoaka école taiza? Sa mitandrina aiza ianao? Sa miandraikitra fiangonana aiza ianao? Dia ozy Petera za mpanjono. Manjono ny asako. Dia ozy olona tsy mety zany. Tsy tokony halala an'izany ianao. Tsy izay nefa ny zava-nisy. Olona mpanjono, olona tsotra. Fanambaran'Andriamanitra, avy any amin'Andriamanitra mihitsy ny fanambarana nahalalana Jesosy Kristy. Le fanambarana avy amin'Andriamanitra dia tsy hay amin'ny resaka fianarana ohatrany fianarana amin'ny fianaran'olombelona sy fandehanana any amin'ny toeram-pianarana ara-baiboly. Fa be da be ny mianatra ara-baiboly fa mbola voakejany fahotana, sigara, rongona, fimamona, fijangajangana, fahatona sy ny maro isan-karazany satria tsy mahafantatra an'Andriamanitra zany. Andriamanitra tsy ianarana fa Andriamanitra manambara ny tenany amin'ny olona izay tiany hanambarana azy. Dia izay fanahy masina izay no manambara an'izay. Tahaka izany koa ny an'i Paoly hoe rehefa tonga ny fotoana izay tena hoe nikasihan'i Jesosy azy dia inona moa ny zavatra nitranga? Nienjera izy avy eny ambony soavaly. Rehefa nienjera avy eny ambony soavaly izy nisy mazava be mihitsy nakeo aminy ka nahatonga azy ho jambena ho maizina mihitsy ary. Dia maizina mihitsy avy eo lasa jamby izy. Inona izay tian'izay lazaina? Arodan'Andriamanitra izay fisainana sy fahalalàn'olombelona ary apetrak'Andriamanitra mihitsy ilay fahazavana tena izy mahatonga anao ho jamba indray. Dia hoy Paoly avy eo hoe jiosy ahako, fariseo ahako, taranaky ny benjaminita ahako, forana tamin'ny andro fahavalo ahako, mpampianatra ilay tena mahay indrindra teo ambany sokany Gamaliela. Fa ozy Paoly hoe izany rehetrarehetra izany dia ataoko taimboraka, ataoko fahatiantoka noho ny fioarany, fahatsarany, ny fahalalànan Jesosy Kristy. Izany hoe ny tia nazaraina amintsika eto, ny fanambarana avy amin'Andriamanitra, ny fahafantarana an Jesosy Kristy dia tsy fahalalan'ny saina sy fahafantarany olombelona fa fanambarana avy amin'ny fanahy masina. Dia androany ny fanahy masina io hitarika hampianatra hahalalànao an Jesosy. Fa tsy resaka diplôma, tsy resaka fahaizana ara-tsaina, tsy resaka diplôma ara-pivavahana sy nianatra tamin'ny taona maro sy ny sisa maro samihafa no hahalalàna an Jesosy, fa ny fanahy masina izay mirotsaka manala ny kirana mampafantatra an Jesosy Kristy ary tsy voahazo avy amin'ny olombelona fa fanambarana avy amin'Andriamanitra. Dia ny fanahy masina hitarika antsika zavatra tiana ampianarina antsika fanampon'izay zany ary mitohy dia hoe ny fanetretena ho ilain'Andriamanitra. Fa raha tsy hisy fanetretena dia tsy misy ny famomban'Andriamanitra, tsy misy ny fankasitrahan'Andriamanitra. Hoy ny voalaza hoe Andriamanitra manohatra ny mpiavonavona fa manome fahasoavana ho amin'ny manetretena. Ny olona simple, ny olona tsy mahay, ny olona tsy manao azo ho zavatra, ny olona tsy mihevitra anazy ho zavatra, izay ny tian'Andriamanitra ary izay no isehoany. Ny apôstôly 12 dia ireo apôstôly 12 lahy ireo dia olon-tsotra daholo ireo. Olona tsy nanana ny tena hoe nanana ny toerany nitsongon'olom-bolo ireo tao amin'ny fiarahamonina. Ireo apôstôly 12 lahy ireo tsy hoe olona tena nanana ny maizy azy ara-piarahamonina, tsy olona nanam-pahaizana be, fa olona ataoko hoe tsy neverin'ny olona. Averika any Paoly mpamory hetra, ny sasany atraisafady ry Petera mpanjono, ny olona natsonin' Jesosy dia olona
nanana fahatsora-po, olona nanana fanetretena, ary ireo nanana fanetretena ireo no nampiasainy na ny ony vonahany sy ny heriny avy eo. Namoka demonia, nanasitrana marary, nanao mirakla, nanao fagagana maro isan-karazany izay tena izy noho ny fanetretena tao amin'ny tompo. Dia fanetretena no ilaina. Iza no iara-iakatra amin'i Jesosy eny amin'ny rao lanitra? Izay olona manetretena. Iza ny olona azo ny fanatrehan'ny tompo sy ny fomban'ny fanamasina ary ho amarin'ny tompo sy anehoan'ny heriny sy ny fahefany magaga rehefa eny am-pitoriana? Ny olona manetretena. Lioka 7:20, andininy fa 7:40. Lioka 7:20, andininy fa 7:40. Lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa hanao amarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra mandratra tena no ahetry ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Manetry tena, aiza ho aiza ahako, aiza ho aiza ianao, aiza ho aiza ny fanetretenanao. Fa Andriamanitra manohatra mpiavonavina fa manome fahasoavana amin'ny manetry tena. Ao amin'ny Jakoba sy ao amin'ny Petera dia misy an'izay. Andriamanitra manohatra mpiavonavina fa manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena. Ndao averintsika vakina kely ery ambony ery le 9:7 hoe ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy roalahy niakatra teo ankanjan'ny tempoly hivavaka. Ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe, Andriamanitra, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga na tahaka io mpamory hetra io aza. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandony 10 karena amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitra eny sady tsy nety ny andrandrany lanitra akory, fa nitehatratraka nanao hoe, Andriamanitra, mamindrafo amiko mpanota. Lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-trano nefa no amarinina noho ny anankiray, fa izay rehetra manatra tena no ahetry ary izay rehetra manetry tena no asandratra. Fanoharana nalazain'i Jesosy ny anankiray fariseo, ny anankiray mpamory hetra. Le fariseo rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra dia sasa ary nanana fatokina be. Inona le fatokina nalazainy? Ozy izy hoe tsy ohatran'ny olona rehetra izy. Izy tsy mpanao ankeriny, izy olona marina, izy tsy mpijangajanga, izy tsy ohatran'le mpamory hetra io. Dia inona koa ny fanampiny lazainy? Izy dia mifady anina indroa isan-kerinandro. Izy dia mandoa 10 karena amin'izay azony rehetra. No amarinina ve izy tamin'izany zavatra zany? No amarinina ve izy? Tsy no amarinina izy. Tsy no amarinina izy ary tsy niraisan'Andriamanitra izy. Satria manahoana? Andriamanitra mahita ny toe-po, nisy fiheboheboana tao, nisy fiheboheboana tao, nisy fanandratantena tao, nisy fiheverana azy ho zavatra tao, ary nieritreritra mihitsy fa tian'Andriamanitra izy ary ankasilan'Andriamanitra mihitsy izy dia laza zay rehetrarehetra fa tsarany. Dia io ny tonga amin'ilay teny ao amin'ny ohabolana io hoe, alao ny hafa no ilazany tsara ho anao fa tsy ianao, alao ny olo-kafa fa tsy ny molotra ao. Ao amin'ny ohabolana 7:20, ohabolana 7:20, andininy 2. Aoka ny olo-kafa no hideranao fa tsy mivavanao, eny ny vahiny fa tsy molotra ao. Io zany tsara omenan'le fariseo ato amin'ity Lioka 7:20 ity io, satria izy ihany no niteniny momba azy. Nefa tsy fantany fa atao amin'ny ohabolana dia efa nisy izay hoe alomba ny hafa ny teny ianao fa tsy ianao. Tsy nakasitran'Andriamanitra izy. Be da be no ohatran'io fariseo io amin'ny fiainany. Mpitory teny, mpitory filazantsara, mpiandraikitra atokom-pivavahana, mpihira, mpitendry, mpanao asan'Andriamanitra dia milaza fa tsara daholo ny zavatra ataony. Fa zao fantary fa mahatonga ny ho tsara tsy noho ianao. Fantary fa mahatonga ny ho hety raha tsara be ny feonao raha mihira, raha tsara be ny fitendrenao rehefa mitendry, raha tsara be ny zavatra rehetrarehetra ataonao. Dia hozy Jesosy hoe rehefa mahavita an'izay nataonao ianao
dia teneno mihitsy hoe mpanompo tsy mahasoa zahay izay tokony nataona ihany natao. Fa misy amin'izao tena mirehare, tena miheboebo, star mihitsy. Resaka fitendrena sy firana moa resahako zao tamin'ilay teo, alaina mihitsy lasa ohatrany vadika mihitsy le zavatra misy. Eto amin'izao tontolo zao misy an'izany maka autographe zany, satria ampiran'izao tontolo zao izy ny malaza, izy ny mahay, dia alaina ny autographe. Eto amin'izao tontolo zao misy an'izany hoe miara-maka sary amin'ny mpihira malaza sy mpihira mahay zany. Fa ao amin'i Jesosy Kristy rahalahy miafina, ao amin'i Jesosy Kristy ranabavy miafina, tsisy an'izany hoe akana autographe zany na hoe hiaraka aka sary aminao zany. Miafina manetry tena tandreny fa akaiky be ny fandriky ny devoly, akaiky be ny fitaky ny devoly, hoe tsara ny feonao, tsara ny rindran-kira ataonao, tsara ny tonon-kira ataonao, tsara ny arrangement ataonao, tsara ny seho an-tsehatra ataonao. Dia kitian'ny devoly kely anao, izy mahay be nge ianao zany, mety be nge zany ataonao zany, iny ianao fa midoka tena, iny ianao fa te hojerena, iny ianao fa be fepetra, iny ianao fa mitady ho te hafana sodokafana. Dia ozy ny tompo hoe iny tahaka le mpamory hetra tany an-trano iny dia efa namarina, zay manetry tena no asandratra fa zay manandra tena no ahetry ny tompo ianao raha vao zany no ataonao. Fa manana fanetretena, be da be ny olona natsoin'ny tompo, ary be da be ny olona tena hoe nanana fo madio sy mahitsy tena mpiandohana rehefa hitory an'ity filazantsary ity. Fa ne nandeha le izy, ne nety le izy, ne tsara le izy, ne nisy zavatra nahafinaritra sy nanehoan'Andriamanitra voninahiny tao, dia nisy fehebohebona amin'izay tao amin'ilay lehilahy zay nirahan'ny tompo, nisy fehebohebona tao amin'ilay ranabavy. Niala amin'izay ny fanamasina, niala ny ositra, tsy tao tsony le fanatrehan'i Jesosy, dia lasa varahana sy kipatsona amin'ny karantsana, varahana maneno fotsiny sisa, lasa business le fitoriana, lasa ohatrany an'izao tontolo zao le izy, fa tsisy fiainana tsony. Androany rahalahy, androany ranabavy, androany ray aman-dreny malala, zoky zandry zay nomeny tompo fanomezam-pahasoavana, nomeny tompo ny fanahy, kanefa latsaka atao anatin'ny fehebebona sy ny firehareana sy ny fizahozahoana, ivereno, miafena mihitsy aloha, miatsaro mihitsy aloha, dia manatona mandohaka eo anatrehan'i Jesosy. So dia Jesosy tsy hita, fa ianao no lasa te hafana, lasa ianao no obiana, lasa ianao no mahafaly ny olona, anatona anao no mahatonga ny olona ho avy eo, fa jijery an'i Jesosy. Loza ane zany e, mampatahotra ane zany e. So dia ianao lasa misy idolatria lasa ianao no indraindraina sy mamaky an'le olona ho eo. Fa raha tsy eo ianao dia tsy rototra le olona, mibe-bahaingana raha misy an'izany. Fa tokony ho Jesosy ny maharototra ny olona, tokony ho Jesosy ny mamaky an'le olona, tokony ho Jesosy ny dedavin'ilay olona. Fa zao ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe aza izahay nomena voninahitra fa ny anaranao irery ihany, ozy Mosesy. Mosesy zany ne tena olona miboretika, Mosesy zany olona tsy nahay, olona natahotra, fa zany nampiasain'Andriamanitra hamoaka ny zanak'Israely tao anatin'ny fangejann'ny Egyptianina, nanehoan'Andriamanitra fahagagana, ny ranomasina mena ny sokatra, ny vato ny kapohana, dia nisy rano, ny afo mirehatra amin'ny alina mitarika azy, ny rahona mitarika azy, nisy fahagagana maro, ny tany misokatra ho azy manatelina zay manohatra an'Andriamanitra. Nahita fahagagana sy fahalebiazana Mosesy, fa Mosesy dia nilaza foana hoe aza izahay nomena voninahitra. Tsika vao mahita fahombiazana kely, tsika vao mahita olona mioby sy mitehaka, tsika vao mahita fahagagana, tsika vao mahita fanafana, dia misy fihebebona sy firehirehana atao anaty. Mila manetry tena ambany dia ambany mba hitoeran'le fahasoavan'ny tompo ao amintsika hatrany. Ozy ny ten'Andriamanitra koa milaza hoe inona moa ny zavatra anananao ka tsy niraisinao, ary na niraisinao ahoana ianao mihebohebo ohatrany tsy nandray. Fa zavatra rehetrarehetra anananao io, feo, bika, endrika, fahalalana, fanomezam-pahasoavana, fahaizana mitory, fanafahana olona, famonjena olona sy ny maro samihafa, tsisy avy aminao ane zany e, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra e. Tokony averinao any aminy dera, averinao any aminy misaotra, averinao any aminy fankalazana, tsisy napitika io kely ary andraisanao fisaorana sy fankasitrahana. Aza miandry ny saorana akory, aza miandry ny tehafana akory, fa miafena. Fa ny devoly ny sala amin'izany, i Losifera ny sala amin'izany. Nahita ny famirapiratana izy, nahita ny fahatsarana izy, nahita ny endriny izy, dia navily ny fiankofana sy ny fiderana ho any aminy, dia lasa nitaominy ny anjely maro anaraka azy koa. Dia tahaka an'izany amin'izao fotoana, lasa ny olona ny indraindraina. Mampalahelo nge zany hoe ao anaty atoko-pivavahana anankiray dia olona anankiray indraindraina apetraka ery amin'ny toerana ambony ery,
apetraka ohatran'ny mpanjaka lanjaina amin'ny filanjana eny ambony seza dia olona efatra milanja azy manodidina sy midera azy eo fa mety avetana fahadalàna anie zany Andriamanitra ny tokony hodarahina fa tsy izy misy milaza fa izy ny tompo izy ny Mesia efa akaiky Jesosy ary zany zavatra misy fa ianao raha te hitoeran'ny fitahian'Andriamanitra raha te hitoeran'ny fahasoavan'Andriamanitra raha te hitoeran'ny fanahy masin'Andriamanitra raha te ho ankasitrahan'Andriamanitra raha te ho asandratra rehefa ho avy any amin'ny raolanitra Jesosy dia mianao anatin'ny fanetretena. Petera rehefa avy nanao fahagagana voalohany tamin'ny latsahan'ny fanamasina izy Jakoba nitsangana le Kilemainy firy taona iny teo tsy nitsangana mihitsy nefa teo ny fariseo teo ny sadoseo teo ny mpanora dalàna tsisy ninona nitranga satria tsy tao amin'ireny ny fanetretena fa tao amin'ny Petera sy Jakoba ny fanetretena dia hozy Petera hoe tsy manana vola fotsy ana vola mena omenanao zay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana napisy resa be teo an-tanàna le fangagana natao amin'ny Petera. Dia Petera tsy nivoaka gazety na hoe nandeha nakeny amin'ny plateau na télévision dia niteny hoe zay mahay zavatra zay ny tena mahay zay ny mahavita fa Petera ny afina ary ozy Petera rehefa nitenin'ny olona ozy Petera hoe sao dia miverinao fa zahay arany natonga an'io sao dia miverinao fa fahatsarahanay na ny fahamasinanay arany natonga an'io fa natonga an'io nitsangana ozy izy dia noho Jesosy Kristy ny voninahitra ny laza ny dera ny fisaonana dia mila atolotra ny Jesosy ihany fa tsy ho antsika olombelona tsy ho anao mpanompon'Andriamanitra tsy ho anao mpitory filazantsara ankira na ny fomba maro samihafa tsy ho anao fa ho an'i Jesosy irery ihany mariky ny fanetreteny zany fa tsy mendrika azo ny fiderana sy ny fiankofana sy ny fankalazantsika fa Jesosy Kristy irery ihany. Ten'Andriamanitra ny misy dia hoe ianao Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ataonay dia ianao manao an'ireny ho anay fa tsy zahay. Mila apetraka mihitsy zay resaka fanetreteny zay fa mampalahelo amin'izao fotoana fa lavo ny olona ao anatin'io frehariana sy fieboeboana sy fizaozaoana io ary mampatahotra mihitsy io satria melavitra mebetsaka le fitahiana mebetsaka le fahombiazana mebetsaka le asa miroborobo dia megoragora dia mevariana dia me ohatra ny mafantatra hoe misy fomba an'Andriamanitra dia mirere sy mizaozao amin'izay manetretena ambany dia ambany manetretena ambany dia ambany tsy ampy 20 minitra raha iresantsika resaka fanetretena fa io fieboeboana sy frehariana io mahatonga fahamaizan'Andriamanitra io. Fantaro ny tantaran'i Nebukadnezara fa Nebukadnezara nataon'Andriamanitra naniry volo mihitsy ary nataon'Andriamanitra nelava mihitsy ny ohany ary nataon'Andriamanitra nandady ny nanabozaka mihitsy noho ny frehariana sy ny fizaozaony fa nisaorana ny tompo moa fa nody ny sainy avy eo Andriamanitra namindra fo taminy nanaiky any Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba Andriamanitra Daniela ho Andriamanitra tokany Nebukadnezara fa nyrehare zany ny eboebo zany zaozao zany tsika tsirairay avy manana fanetretena nanomen'Andriamanitra fahefana ianao hitantana nanomen'Andriamanitra toerana ianao andrindra sy andamina manana fanetretena aza manambany olona aza manaratsy olona aza mampiasa olona sy manandevolona fa manetretena fiaino eo anatrehan'i Jesosy Kristy ary ny fanetretena lafatra mila ianarantsika dia ny fanetretenan'i Jesosy. Filipianina 4:2 vakio izy io aoka ao aminao zao saina zao le fanetretena zany tsy eto ivelany fotsiny fa le fomba fisainana mihitsy le toe-po mihitsy iny mihitsy ny tena hoe ao anaty ao mihitsy hoe na dia nanana ny endrika an'Andriamanitra azy Jesosy tsy nataony zavatra ho fikiriny zany ny fitoviana amin'Andriamanitra ny foanany ny tenany nakany endriky ny mpanompo dia zay revo ngeny nataon'i Jesosy teto tany nakeny amin'ny mantra izy nakeny amin'ny jamby izy nakeny amin'ny boky izy na nasa tongotry ny mpianatra izy nanetry tena mihitsy Jesosy. Ianao vao irahana kely dia tsy faly hoe zavy no irahanao ianao vao angatahana zavatra kely dia tsy mety anao zavy no angatahanao za nge olo dehibe za nge zao fa aiza ny fanetretenanao Jesosy ary nidina teto tany nanaiky nidina teto tany nakanendriky ny mpanompo fa ao anatinao misy ambo misy fieboeboana misy frehariana mila ialana zany raha te ho isan'ny akariny ianao zay mihitsy matsy ny zava-dehibe raha te ho isan'ny akatra eny amin'ny raolanitra olona manetretena no ilain'i Jesosy fa tsy mieboebo sy mirehare sy misehoseo fa namasina ny hiasa ary samy andiny teny sika izaho ianao andohalika eo anatrehan'ny tompo dia hiteny amin'ny tompo mihitsy hoe mamindra fo aminay tahaka n'io mpamory rehetra io tsy hidoka tena tsy hilaza ny fahaizantsika eo anatrehan'ny tompo fa hanetritena hoe mamindra fo aminay tompo mpanota tsy mendrika fa ny fahasoavanao ny anteranay ho an'i Jesosy ny voninahitra amen.